Pejim-baovao afantanteraka kosa indray akoatra ny rotapitrisa dolara amerikanina efa azo avy amin'ireo mpiara-mobonantoka dia mbola mila vola mitetana 3 tapitrisa dolara amerikanina ny ministera tompona andraikitra amin'ny ady amin'ny valala raha ny fanazavana izay voaray. Avy dia nandraindraikitra ny ministera fambolena mikasika ireo andiam-balala izay tsikaritra ao amin'ny komina Belobaka, distrikt Antsiromandidy araka ny nambarin'Andriamatoa Randrianaritiana Biro, sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena. Efa nisy ny ady tanety tamin'ny alalan'ny fandrarana fanafody nataon'ny ekipan'ny ministeran'ny fambolena sy ny sampandrara misanany ady amin'ny valala nanomboka tamin'ny herinandro lasiny ary mbola nitohy tamin'ity herinandro ity izany. Nisitaka mandoto kosa mantsy ireo andiam-balala ary dia nanaraka azy ireo ny ekipa ministeran'ny fambolena sy ny sampandraraha misanany ady amin'ny valala. Atao miandalana kosa ny ady tanety satria ratsy dia ratsy ny lalana ao atoerana. Tafiditra ao anatiny dingana fahatelo amin'ny ady amin'ny valala izay tototsaina ao anatin'ny 3 taona izao ezaka zao. Araka ny nambarin'Andriamatoa Randrianaritiana Biro hatrany dia mbola mila vola mitetina 3 tapitrisa dolara amerikanina Madagasikara ahafahana manatotosa izany ady atao amin'ny valala izany. Tanjona ny ahatratrarina ny période de rémission na vanim-potoana tsy dia mampirongatra ny valala intsony izay ka saina hotratrarina amin'ny taona 2024. Mitetina 5 tapitrisa dolara amerikanina ny totaliny teti-bola entina nataterana izany ady amin'ny valala atao anatin'ny 3 taona izany ary efa azo ny 2 tapitrisa dolara amerikanina avy amin'ireo mpiara-piombonantoka miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena. Isan'ny naneny tsara tamin'izany ny FIDA. Etsin-dan'izany no marian'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena fa efa azo ankehitriny ny fanafody famonoana valala 3 alina litatra, ny 5 alina litatra kosa efa ao amin'ny serana Tsambony Tomasina amin'izao fotoana izao ary ny 1 litatra vao ifampiresahana amin'ny fitondrana Marokanina.